miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana Rahamarseau eto amin'ny televiziona malagasy dia asaina indray anareo anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Anitsika dia andray vahiny mpanankanto anankiroa tsy izy akory izany fa ny groupe Mivetso izay miangaly ny hira ara-pilazantsara no raisitsika ao anatin'ny tapany voalohany fandaharana Rahamarseau. Dia any amin'ny tapany faharoany kosa indray Ramora Favori izay efa tsy izoviana amintsika intsony ao anatin'izany tontolo ny zavakanto izany no raisitsika ao anatin'ny tapany faharoany fandaharana. Dia andao asainay anareo anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Manaue mifankatiava sambacha zeuluna mifankati si mifamela heluka andomba hiavana hiara natateraka didinu menandremanitra manaue mifankatiava Tiamuni namanau takani tainganau Tauma hifangatia sachi irefana tenanda Tiamuni namanau takani tainganau Anitarika Mivetso no vahintsika voalohany atao anatin'ny fandaharana Rahamarseau maromaro izy ireo no tonga ary raisitsika mpitiavana be zareo ena mianadaly no eto mbola misy namana hafa ihany koa ambadimbadika ao miaraba anareo tonga soa eto amin'ny fandaharana Rahamarseau. Ie avy hatrany dia hitodika any amin'ny Sylvia izay mitondra ny tarika Mivetso ny atombony izany tarika Mivetso izany mba tiany mpanaraka ny fandaharana fantarina. Voalohany indrindra aloha faly miarahaba amin'ny mpijery rehetrarehetra ny tokantrano dia faly miarahaba anareo eto amin'ny plateau ihany koa indrindra Sylvia sy ny teknisiana. Dia eo amin'ny niandohan'ny tarika Mivetso nanomboka tamin'ny 2010 izy io fa 2017 izahay vao tena nitany mpanahy izany hoe talenta tsy azo afenina fandahoara fidiran'Andriamanitra izay dia ity izay fa hideran'Andriamanitra misy antony manokana ve izay nareo sy lahatra anareo andeha hideran'Andriamanitra izay? Ia, misy antony manokana satria ny talenta avy amin'Andriamanitra dia mendrika omenana azy midera sy laza ary voninahitra mandrakizay. Inona ny gadokira tena hoe avoizana ny tarika Mivetso? Ny gadokiranay somary variété kely fa ny tena ataonay moa izany mihetsika tropicale izay ny tena betsaka amin'ny ranay. Mba ampafantarika kely anay hoe nanahoana ny fankahitanareo firmianadary eo amin'ny 10 eo aminareo mitonga eto androany ohatrohatry ny ahoana ny fankahitanareo izy ny afaka maly an'izay? Ny fankahitan'ny tarika Mivetso voalohany indrindra angamba raha amiko manokana aloha zahako naka resaka seratsera tany amin'ny Facebook ny fankahitako tamin'ny tarika Mivetso tao no mifampiresaka dia resy lahatra tamin'izay resaka ny fanaovana atao satria ilay izy fiderana tompy moa zako moa tia mideran'Andriamanitra satria ny fiderana araka ilay tenin'ny zovavy teo hoe ny fideran'Andriamanitra ary tokony hiderana azy ihany dia resy lahatra tamin'izay izay ny fankahitana voalohany tato amin'ny tarika Mivetso tamin'ny Facebook. Amin'ny ankapobeny ho an'ny ankizy sasany avy ao amin'ny fiangonana ve ny voan'ny Mivetso sa tena hoe samy manana ny tontolo nahitana azy ny tsirairay avy? Fankahitanay dia ao amin'ilay resaka fivavahana samy manana ny
fivavahanay zay tsirairay aby ireo a fa natambatry le fédérale ray satria ray tanjo manana hira firy eo zao ny tarika mifetsy hira eo amin'ny zato mahery ny hiranay a fa nankifito no vita audio dia ny ray ny clipy ndao arsika anaraka ty hira ray ty a zay mahafinaritra tokoa ny fiarahanareo teto amin'ny télévisionna malagasy fa dia nahinareo tsara namoaka an'le hira dia andao meantsika ny mpankafy ny fandarana kafy zary tsy misy mahavita tegny zegny anao magnampy zegny no tegna ilay fa ny fiainagny eto an-tany io mandalo ihany courage anao io namafazaky vizano fa ny fiainagny eto an-tany io mandalo ihany courage anao io namafazaky vizano reto indray ny ekipa manaraka ny tarika mivetso ao ny mpitendry ao ihany koa ny mpandia miarabanareo efa tra mianadandray aloha ie aiza ho aiza ny album an'izany tarika mivetso zany ya ny album eo andala ny fikarakarana zay amin'izao dia le izy io manao zavatra tsy mora dia ataonay miada ny miady aloha manao zavatra tsara ho an'Andriamanitra toy izay le mahivaika nefa vitantsika mety mbola tsy fantatra zany tsy azo fantarina hoe mety amin'ny fotoana mety izy zay album raha ny vinavinanay tarika aloha amin'izao a dia any amin'ny farany fotoana sy ny clipy tokava soa ya hitodika kely ary amin'ny mpandia indray aloha vavitokany mpandia izy eto zany raha natsikaritra ny hirany mivetso somary mihetsiketsika ohatrany hoe mandray anjara toerana somary sarotsatra zany nareo anatin'izay satria dia manomana an'le dia foana fa miaraba asika izay manaraka ny fandaharana amin'izao fotoana zao manaraka moa kael zay fantatrareo ary miaraba anareo ny fomba nahitany an'le izy zay rehefa misy hira dia manao reps am'karoko aloha ny an-trano na le reps répétition manao répétition zay dia mikaroko ahoana fanaovana ty dia sako raha an-trano zao dia za moa zany tena mikaroko an'le izy dia sako vainy le izy fomba aizako an'le izy mandinika tsara aloha dia ohatry hoe zavatra tokony ampidirina ty ampidirina le izy dia zay moa fomba dia rehefa hianatra nareo dia makaiza zany rehefa mianatra misy fotoana misy andro iarahana manao répétition zany dia mifandimbindina hoe makanatra aminayna ny zareo ahoana Sylvie mitondranao ndraiky ankizy sarotra dia sarotra satria samy manana ny lohany daholo zay tsirairay aby amin'izay koa moa samy anatin'le fahatanorana le ankizy na vehivavy io na lehilahy dia ankinina amin'ny tompony fahendreny zareo sisa fa za mampita n'lefa anatra majinijinika sy le fitaovana fotsiny ihany fa Andriamanitra sisa manome fahendrenany zareo zoky ny anaranao anatin'le tarika ianao mihitsy ve nametraka an'izay atao hoe zoky fotsiny dia ya zoky mihitsy ny teneniko satria amin'izay mba tsy misy elanelany le ankizy atao mino fa tsy mianatra hira fotsiny ihany zany nareo anatin'ny tarika fa mianatra fanabeazana ihany koa amina voafehy daholo zany rehetrarehetra zany fa tsy voatery mozika ihany fa tonga dia ao daholo manahoana sy manahoana indray ary ny fandaharam-potoana ny fandaharam-potoana anay aloha
hatramin'izao tsika miteny zao na tamin'ny herinandro na tamin'ny septambra teo a na ny volana oktobra efa azo lazaina hoe feno na tsy miaraka aminay tarika rehetrarehetra reo raha tsy le fiangonana fa miteny le fiangonana hoe playback dia ianao sy ny mpandihy na ianao sy ny choriste dia tonga izay dia mandeha foana aloha ny tarika hatreto voninahitra ho an'Andriamanitra. Raha misy mikarakara dia mbola hiara-hiasa amin'ny mivetso na mpanakato ara-pilazantsara ihany koa dia manahoana sy manahoana ny fahafahanareo zany amin'izay? Ia, vonona foana izay raha mbola fideranana atao dia ao manana compte moa zany za hoe Mateo Ty mivetso dia afaka mifandray moa numéro koa afaka omena ny contact rehefa Manitikitika kely tsy haiko nahazo antaniny izy ity. Raha ohatra ndraika reto mpitendry mirijarijy reto ary mba ohatra hoe misy fiangonana te mba hiara-hiasa aminy dia manahoana ihany koa ny amin'izay. Azo atao ve omeny zoky Sylvie ve izay sa nareo sa tsy afaka misaraka ianareo? Afaka miara-miasa amin'ny rehetra ka tsy akanavaka satria asany tompony izy dia afaka miara-miasa. Sokatra ho an'ny rehetra ny groupe mivetso na ny mpihira na ny mpandihy na ny mpitendry afaka miara-miasa amin'ny olona rehetra ry zareo. Eny ary teny farany sy faniantanana ho an'ny mpijery ny fandaharana ho amin'ny lahady izao ho amin'ny rovinany izao ny programa manaraka. Tapitra amin'ity faran'ny volana ity ny hetsika ataonay dia amin'ny oktobra misy ihany koa ny hetsika dia miara-miasa amin'ny fiangonana rehetrarehetra raha mbola fiangonana izy ka kristianina mino an'i Jesosy Kristy dia vonina hatrany tarika mivetso miara-hiasa. Ny hafatra avy aty amin'ny mivetso manokana satria mivetso no entiko mitondrana ny tarika dia mifankatiava fa izay no didy nomen'Andriamanitra antsika dia mba hifankatiavantsika dia mifamelay heloka ho an'izay manana aty. Ohatra ho ampijery zany dia vonona foana izay tarika mivetso nampianareo fa misy fetronareo na fiangonana dia vonona izay sotraindrindra to. Miraha fombiazana feno an'ny tarika mivetso ao anatin'izany firana ny hira ara-pilazantsara izany dia mbola maniry ny fiverenana rehetra ny plateau amin'ny Ara-Marzia. Kokoa an'izay mampatatra ana rehetra dia indrindra fa ilay saroanina kely any an-trano any kokoa ny dazanysy momanay dia hoan'teo teo an'izay mampatatra ana rehetrarehetra. Kokoa ny dasineny dia ho an'iraitompo amiko rehetrarehetra dia ho antsika ho an'izay mampatatra ana rehetrarehetra dia fedana ny tompo amintsika rehetra. Kokoa ny dadanysy momanay izay manaraka amin'ny fandaharana. Ia, vita io kokoa ny ankizy dia farany teniko angamba dia misaotra be dia be amin'ny TVM izay namokatra n'ity fandaharana ity dia mankasitraka ihany koa ny mpanolotra Sylvia sy ny teknisiana dia mankasitraka be dia be ho anareo mpijery rehetra ny tokantrano eny. Bay ary andrabona.
manangla mama sos Vahintsika ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fandaharana Ramaroseo izay efa tsy izoviana amintsika intsony ny hira izay nalefa teo ihany koa dia hira mora favori miarahaba anao tonga soa ato anatin'ny fandaharana. miarahaba mpanaraka mpandarana. Fanontaniana voalohany raha mora iza marina moramora zany. Zany raha mora zany le mianiany eny amin'ny tontolo eny. Ie, iza ny tena anaranao? Raha manana heriteny. Ina nahatonga le hoe raha mora favori? Nahatonga le raha mora favori raha tambola kely le doky alohanay izy. Dia tetahany mamanay mora manana. Dia aveo lasa raha mora. Dia raha mora amin'izay n'olo lehibe ve dia lasa favori. Oviana ny atombohan-draha mora tao anatin'ny tontolon'ny zavakanto dia mba tantarao kely anay fofi hoe ohatrotriny ahoana zany fiatombohanao zany tamin'izany fotoana. Fiatombohako za koa aloha poety fotsiny teny aloha. Mampirevirivo namana eny. Manao poety fotsiny tsy rehetra tsara mokatry dia nanao poety fotsiny. Dia aveo amin'izay mijery studio dia le studio mbola tsy mahita studio fa tokony hampanao studio li izy. Dia tononkalo fotsiny io. Dia misy naman'izay mpanao film dia nanao film anaraka taminy nanao film amin'ny comédie. Dia raha mety nanao film anaraka taminy dia lasa nahita studio. Dia nentiny nanao clip indray ako tamin'ny 2004 dia lasa nahita studio dia nresahako le studio hoe ino prise le tononkalo dia nitongava ozy izy ohatriny niany adiny iray. Dia lasa nanao le tononkalo audio aloha 2004. Dia audio dia 2005 lasa na clip le tononkalo. Natao VGD. Dia hitanao aloha resahako manoko hoe za zany aloha no mpanakanto irako zao tontolo zao mbola nanao tononkalo nisy sary. Nanao VGD voalohany dia eran-tany. Dia nanomboka teo dia 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2008 indray namoaka amin'ny fozaorana. Dia fozaorana nataotoko fotsiny dia lasa nalaza be eran-tany. Zany hoe tamin'ny taona efatra sy roa arivo zany atombohanao tao anatin'ny tontolo zavakanto. Tao anatin'ny tontolo zavakanto. Misy poety ozy izy ianao teo, inona zany no tena hoe inona ny anarany reny gadokira ataonao reny? Misy karazany reny, misy mangaliba, dia reggae, dia skosy, dia salegy, dia tsapiky. Iza ny mamorona an'ireny hira izay kalohany raha mora favori reny ianao rery ihany? Za ihany mamorona an'ilay za rery ihany. Aiza ho aiza ilay aingam-panarany ozy? Aingam-panahy vao anaty mihitsy. Zany? Amin'ny fotoana inona ianao no tena hoe mamorokira ary? Amin'ny fotoana le mamorokira mako fiteny. Zay na zavamora za tsy mamorona fa zava-misy na be dikrima. Za tsy mamorona le mamorona mako zavatra tsy mivorona fa zavatra hita amin'ny maso dia be dikrima fotsiny dia io izy. Maka fotoana malalaka mihitsy ve rehefa morona azy? Tsy maka fa eo ihany eny an-dalana eny izay arakaraka zava-misy hita amin'ny maso iny dia eny ary andao hisenty kely amin'ny alalan'ity hira iray ity aloha sika dia rehefa avy eo miverina eto amin'ny fandaharana indray. Ty misy fanambarana tangorona nday tanàna tonga amin'izay heritiny irotsako vidiny. Hoavy amin'izay heritiny irotsako vidiny misy fanampianavana pity 10 000 dia vita. Jereo alohan'ny solo rangorango ny mpamantso volo misy ny vazaha fa manaiky anahy fa za ny tena gra raha to président ny amin'ny propaganda tena tsy misangy vola tsy lalan'iny jereo mopasainy boriny kafa mihitsy le fanaminy raha nan'le costard nandany amina miliara Madagasikara ataoko manoratra tsara. Demitur de vita, namura yanne naye, isa tena mlai. Demitur de vita, namura yanne naye, isa tena mlai. Lai voarotsaka na efangesy, ailoko raha miatsesy, reto avy ny candidat, ty mamapara azo eo marema, miampiny indépendant, tsisy mazaka anahy. Anisan'ny nalaza dia nalaza hirany raha mora favorite de retour iny
inona tena natonga azy iny tonga azy iny le misy varitra sy de mandeha iny irany tanàna iny de mitaraina aminazy olo mandaza ty amiko mihitsy mora mba atao hira vahanina mora lasa atao zandray le atao manabidy de misy tsy mety atao zany eo ay zay loka tidiady nanao iny satria ile tonoko anatiny mihitsy raha mahafizaly an'le vahoaka mihitsy taorinan'iny riny ankora mora anisana laza trany velany tany hoe irotsaka ao mora irotsaka aofilofiloana ataotsika tao anatin'ny tsika tao anatin'izao para zany hita teo tena venona raha teo nisy tapaka larana hita handokandary fa lasako tsy vahoaka za daholo mihitsy vahoaka rehetra rehefa za mifo mihitsy mana za tsy olona lompanoko de aveo za de raha vitan'olona tsy nilotsaka raha vinday ny olona hoe nanahidony olona vita zay fa metetsanao tetsanao iaravatolonga tsy arinareo ny amfarany alabato propagande fiaramanivany iny koa raha tena irotsaka tsy arinaleko ny iritsy ira propagande arinaleko iny fa manala azy iny de nanahelo daholo ny olona alahelo daholo ny olona hoana ny afantaran-dramora fa tena makafy tena makafy iritaina tyfolo tena makafy tyfolo iavako zany artiste akaiky nyfony zao zany tokisy nandre vaovao isan'andro ie zany mihitsy misy fotoana hita mandehandeha ny 67 teny andravoangy nda tena ataon-dramora am'ireny mandeha reny varatra sedia am'ireny de ty ihany koa manitikitika anara mora any am'ireny taxi be reny reny fiara-pitateram-bahoaka reny ny akizy misy le mira manao an'le poety de rehefa nytaniny izy no nampianatra anao zany de raha mora mandaingy reny reny tsy sokatako mandaingy ry zavareny ay tsy poetin-dramora zany reny mariny zany ndahoary fantanina manaraka ramora ve manana tsy nana manajera mihitsy aloha am'izay vainganao kely taloha ny demi-tour iny voisy manajera nanao ny demi-tour iny de life prod ambarana zana fa mifanaraka tsy manajera manambaka efa nisy mihitsy any tamin'ny 2008 no atao aminazy manajera telo de producteur telo tonga tsirairay de manambaka manatao ny avarika i raha mipira zao hoe ary telondato de zareo manao hoe ary zato zany teny atao vorondato le ary rato a de tsy misy any aloha de misaraka de tsisy manajera mihitsy azy producteur atao de iny avao misy satria eo mifanaraka amina sala mihitsy mifanarana izy vao miara-miasa taminy zany hoe raha te iara-iasa am'ramora zany de ahoana ny fafana zany zao tsy ramora avy atrano mbola manatona tsy za ohatry ny taloha tsy zavaky natsy ny organisateur taloha de za manapaka an'le karama fa tsy za tomba tsy maintsy manajera de ny producteur moa zany producteur zako producteur tsy zany varotra mamokatra de zany varotra producteur tsisy fa zany producteur fa manajera ia manahoana sy manahoana ary ny fandara-potoana andramora zao fandara-potoana zao misy spectacle telopolo latsaka zao miandranay orina amin'ny propagande eo ao arina ny propagande tizinay foiny makany betsabetsaka zay ary ny album zao album mbola za daholo hatram'izay mbola iraraha iny raha namiasa amin'ny manajera ny album zao ny valy rovina ny voaka ny fansika iany ary de zay akoa momba no maraparana ny fiarahantsika ramora androany teny farany tsy fanetanana ny fijery fandarana ramarseo de mazotoa manaraka amin'ny fandarana ramarseo eo tsika le zatra manaraka fandarana fa tamin'ity androany tya de ramora favoria de nareo fanakafy tonga de amin'ny iny zay satra toko ewa aframura ni vafu mafana amura favori isale kristi avianao aty avianao courant manatonana vunjena ni fana azamena yena avianao vunjena isale zanakundry tondrandreo totondry efa tonga mondry tupo tena panota funandatiny ataoko rehetra rehefa maiky vahotanao anao de matoky somarina fanganao tsy malala fa namena ohatry ny draka de ho fotsy noram-panala efa navelako vahotanao fa nana am'izay raha iala fa izao andeha
tia ntadio namanao torio tanteraka reny sitraponao aloha mahajaintilisy ny beseria aloha dia tsisy raha mora solona aloha efanmiovafo miaraka ny tompo jesoa tamin'ny andro tsy fahalalana misy fijangajangana. Hayango Espace Beauté. La beauté d'une femme est mise en valeur grâce à ses goûts. Nous vous offrons nos créations originales et personnalisées pour vos événements. Profitez de nos meilleurs soins avec nos produits haut de gamme. Onglerie, coiffure, esthétique. Notre beauté est notre priorité. Contactez-nous au 034 03 863 39. Hayang, la Pagnatsaran. dia izay indray ara masaka azona roso hoe misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny mpiara-miasa rehetra ny teknisianina izay mikirakira n'izao fandaharana izao dia isaorana ihany koa ireo vahiny tonga teto amin'ny fandaharana Aramarseau androany ny Hayango etsy Andavamamba ny mikarakara hatrany ny taovolo sy ny tarehinay dia tsy reraka ihany koa izay manasa antsika rehetra izay mbola te hivahiny eto amin'ny fandaharana Aramarseau na efa nivahiny teto amin'ny fandaharana Aramarseau dia aza misalasala miantso ny laharan-tarby izay efa apetraka eo amin'ny fahitalavitra ao io fa dia afaka mandray anao hatrany ny tompona andraikitra dia aza dino ihany koa ny manaraka ny famerenana ny fandaharana isaky ny talata maraina amin'ny 10 dia mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika mirary fiatomboan'ny herinandro vaovao indray ho antsika tsirairay avy aza misaraka amin'ny televiziona malagasy. Andram-piona tompoko.